Nanambara sy nilaza moa ny filoha Andry Rajoelina fa CV dimanjato sy arivo no voaray tao anatin'ny 10 andro. Tao anatin'ny 10 andro monja dia efa navoaray CV manodidina ny dimanjato sy arivo ny filohan'ny Repoblika hatramin'ny nanambarana ny fanokafana ny fandraisana kandida ho amin'ny toerana minisitra izay manodidina 30 mbola tsy voatendry. Misy andian'olona maromaro ao anatin'ny tambanjotra sosialy no manome tsiny ireo mpianatra izay mitolona, manome tsiny ireo tanora izay mitaky ho an'ny fahafahana ary mitaky ihany koa fiainana tsaratsara kokoa ho an'ny Madagasikara. Ao moa ny sasany mandrambiramby milaza ny hoe voakarama izy ireo ary voakarama hanakorontana ny tany sy ny fanjakana. Ho an'izay mbola tsy nahita moa dia manasa anareo raha sendra malalaka mba hitsidika kely ny kampisy ny université ny mpianatra. Indro ary sary vitsivitsy mampiseho ny kalitaon'ny fotodrafitrasa izay itoerana sy ianaran'ny ireo mpianatra ao amin'ny kampisy ny université ny Barikadimy Toamasina. Ahoana ny fahatana ho azy? Tsara ve ary rary ny vera toa ka mitaky fiainana tsaratsara kokoa ireo mpianatra amin'izao fotoana izao. Ny omaly moa dia nosamborin'ny mpitandro ny filaminana i Mikolo ilay tovolahy kely izay tena sahy maneho hevitra ary tena hita tokoa fa manana ambom-pirenena sy fitiavan-tanindrazana. Ny omaly ihany koa dia efa navototry ny mpitandro ny filaminana izy ary efa tafody tany antranony. Nandefa hafatra ho an'ny tovolahy Mikolo moa i mpanakanto Marion. Hoy mpanakanto Marion raha nandefa hafatra mivantana amin'ny Mikolo ny hoe ampy izay ny teny ankianja ho an'ny lahy hoy Marion raha nanoratra ho an'ny Mikolo. Nanafatra an'ny Mikolo moa i mpanakanto Marion fa efa be dia be izay nataony lahy izay hoy izy fa tsitsio ny hery mianara ary misandrata mifotora ary mifofora mafy. Nilaza ihany koa ity mpanakanto ity fa hoe efa misy manomboka manadroadro ianao re Mikolo mba entina hanasoketananao izany. Ny olana nefa dia enti-po amin'izay ianao ka mandroso irery ny rofy ny mpitandro ny filaminana. Jereo amin'izay fa tsy nisy na iray aza nanavitranao ny potendry lerony ianao tany. Ianao rery hoy mpanakanto Marion no niagatra ny daroka sy ny daka izay nahazo anao tany amin'ny mpitandro ny filaminana. Tsy izao no ilaina ianao fa tsitsio ny hery, angono ny hery, be dia be loatra izay efa nataonao izay hoy izy hatrany raha nandefa hafatra miantefa amin'ny Mikolo. Mikasika ny resa be mandeha ao anatin'ny tambanjotra nyserasera moa dia nanao fanambarana i Emonaty ary nitondra fanazavana tsy mampiasa bala réel ny mpitandro ny filaminana hoy ny Emonaty. Nilaza moa ny teo anivon'ny Emonaty fa tsy misy fampiasana bala réel amin'ny gestion démocratique des foules. Ny fahenony izy ireo fa misy mikasa hanao sorona i Mikolo izay entina hanasoketana ny mpitandro ny filaminana no antony nanesorana azy tao anatin'ny mpanao fihetsikehtsehana. Nanambara ihany koa izy ireo fa nisy ny fikasana hampiasa fitaovam-piadina nandritra ny hetsika izay nitanterahana omaly mba entina hamerenana ny fandrobana izay nisy tamin'ny 15 septambra ka izay no antony fandraisana fepetra hentitra hiarovana ireo toerana misy fihariana sy fivezivezen'ny olona sy ireo toerana saropady toy ny tombontsolika famatsiana ny herinaritra sy ny hopitaly. Anatin'ny famerenana ny filaminana amin'ny laoniny isika hoy izy ireo ka ampiharina ny lalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny omaly moa dia anisan'ny tena natezitra ny maro sy nahasorenany maro moa ny vehivavy izay nidorana ny volony rehefa nosamborin'ny zandary tery Itaosy. Manoloana izany moa dia namoaka ny fanehoan-keviny sy ny fahitany azy moa i maître Eric Rafidson ary toy izao ny fanehoan-kevitra izay nambarany manoloana ity vehivavy izay nidorany zandary ny volony ity. Herisetra miampy fanitsikitsahana ny zon'olombelona izao zava-misy izao hoy maître Eric Rafidson satria nidorany zandary ny volony vehivavy ary tapitra ny rehitra ny 9 septambra teny Itaosy. Aveo dia nitsahana ny lohany namonona ny aftavela raha araka ny fampitana marim-poditra mikasika ity vehivavy izay nidorana ny volony teny Itaosy ity. Naneo ny heviny manoloana ny ity zavatra nanjony vehivavy ity moa i Patrick Raharmanana. Toy izao moa ny fanehoan-kevitra izay nambarany lalàna aveza ny fandoroana velona dia mijery fotsiny ianareo Emonaty izay be fanambarana io. Ianareo mpitsara mbola mitazapotsiny ihany koa misaotra ny mpiambina fonja fa tsy mety mandray ny mpanao fihetsikehtsehana intsony ianareo hoy ny fanehoan-kevitra izay nambarany Andriamatoa Patrick Raharmanana manoloana ny ity herisetra izay mahazo any vehivavy teny Itaosy ity. Manoloana ny fahafatesany mpianatra anankiray tany Antsiranana moa dia samy nivoaka ny fahanginana daholo ny solombavam-bahoaka maromaro avy any avaratra toy ny solombavam-bahoaka Bora sy ny solombavam-bahoaka ny Sambava Andriamatoa Jaky ary nilaza fa tsy marina ny filazana
fahajola iny mpianatra izay nodimandry iny. Teny tsy ampiheverana sy fandikandrazana amin'ny fianakaviana izany amin'ny mahamalagasy dia tsy ekena ny fanalambaraka ny maty sy ny fampijaliana fanahin'ny havany. Ny teny androany ny lefitry voalohany filohan'ny anterimeram-pirenena nilaza fa diso tanteraka ny filazany Andry Rajoelina momba ilay tovolahy maty nitifitra tany Diego. Tsy nangalitra io olona io raha araka ny fanazavany, tsy rariny ny manome tsiny tsy afaka miaro tena, tsy fahendrena ny manaratsy ny maty mba hanamarinana ny famonoana. Mila fanajana fa tsy fanalambaraka, ny marina tsy mety maty hoy hafatra izay nambarany. Nandefa hafatra ihany koa ny maternité androany ny hoe atsaharo ny herisetra anatin'ny hôpitaly hoy ny maternité. Namoaka fanambarana ny mpitantana sy ny mpiara-miasa rehetra ao amin'ny maternité Befilatanana fa ny hamafy ny herisetra satria tafiditra anatin'ny hôpitaly ny bomba lacrymogène sy ny bala ka mitarika fahasemporana sy aretina fanampiny ho an'ny marary sy ny mpanjifa rehetra ao anatin'ny hôpitaly. Mitaky tsy misy hatakandro amin'ny ireo tompona andraikitra ny hampitsaharana ny horohoro sy ny herisetra izay atao anatin'ny hôpitaly izy ireo, ary manameloka ny herisetra izay atao amin'ny marary sy ny mpiara-miasa ary ireo mpanjifa rehetra. Tato ato izay moa dia tsapa fa tena mihizingizina mafy ny filoha Andry Rajoelina ary nilaza raha teo izy tao anatin'ny pejiny hoe raisiko iraka manokana ny tsy misy délestage intsony hoy ny filoha Rajoelina. Nilaza ny filohan'ny Republika Andry Rajoelina tao amin'ny pejiny fa raisiny ho iraka manokana fa nambogoavana ary lova hapetraka ho an'ny vahoaka malagasy izany tsy misy délestage intsony eto a Madagasikara izany. Tsy maintsy ho vitako ary tsy maintsy ho tratrako izany hoy izy. Nambarany fa tsy vahaolana ny korontana izay tiana hapetraka eto amin'ny firenena ka ho ataoko ny ezaka rehetra, ny fomba rehetra mba hampamiratra sy hampisongadina an'ity Madagasikara malalantsika ity, mandra-pahatapitry ny fimpitoam-pitondrako hoy ny filoha Andry Rajoelina raha nilaza ny heviny tao anatin'ny pejy. Ino moa fanambogoavana izay nolazain'ny filoha Andry Rajoelina tao anatin'ny pejiny androany izay nilazany hoe raisiko iraka manokana ny tsy misy délestage intsony. Efa betsabetsaka ny zavatra izay efa nozaraintsika sy ny zavatra izay efa nolazaintsika tato anatin'ity video ity, koa dia tsy valampatra loatra isika. Hamaramparana antsika azy moa dia hizara ny sary mahafinaritra, hizara ihany koa ny sary malaza. Ity sary izay hozaraiko aminareo ity moa dia anisan'ny sary mahafinaritra ka izany indrindra no antony tena hizarako izy aminareo rehetra. Sary ny Risara General Ravalomanana, ilay general izay tena nalaza nandritra ny volana vitsivitsy tato ato, general izay manana ny mahizy azy, general izay tena tsy mikidikidy amin'ny fanapahana. Ny teny izay tena nampalaza azy moa tato ato dia ilay teny hoe lesany aza manaiky lembenana izany. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny video antsika, koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato ny sesisesy tsy mijanona tsaiky hiato. Zay fa tsy halaviana ny resaka hametra veloma izay, veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy, veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy, kaby hoe ciao ciao amin'ny manaraka indray eo.